mba matahora ihany an'Andriamanitra ritahina hoy ny havatra izay nalefa Fanirisoa Ernaivo tao anatin'ny pejiny tao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namany Tezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tena commentaire androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika hafatra izay nalefa ny Fanirisoa Ernaivo tao anaty pejiny tao no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto famerenana jiro any Toamasinany mpitandro filaminana zatolahy isan'andro no manampy ny mpiasan'ny jirama ao anatin'izay famerenana jiro any Toamasina izay vaindohan-draharaha amin'izao fotoana izao ny asa famerenana amin'ny laoniny famatsinan jiro sy rano ho an'ny voakany Toamasina izay lasibatry ny rivodoza Genjany izay tena naravarava farany teo iny. Manoloana izany ny mpitandro filaminana zatolahy isan'andro ahitana tafika ny polisy ary ny zandary no manampy tosika ny mpiasan'ny jirama any an-toeranany amin'ny fanarenana ny simba rehetra ao anatin'izay ho famerenana ny jiro sy rano any Toamasina izay. Itsankilany mitohy ihany ny hetsika izay fizarana fitaovana ny sakafo izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Sy diso anjara tamin'izany ireo votoerana izay maro mpiahy ireo zazakamboty sy ny manana fahasembanana ara-tsaina any an-toeranany. Midika izany fa tsy mikely soroka ary tsy miravoravo tanana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa manao aintso zavatra amin'ny fanampinany voakatra boina any Toamasinany amin'izao ankehitriny izao. Tsara ho fantatra ary tsara ho marina ihany fa tena maro ireo zay traboina sy ireo zay nahita faisana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Genjany tany Toamasina tany tamin'ireny rivodoza farany teo iny izay tena namila takaitra mafy dia mafy moa izany ho an'ny voakany Toamasina iray manontolo izany rivodoza Genjany izany. Fa itsankilan'izay kosa dia tsy nijery fotsiny na ihany koa nitazam-potsiny ny fitondram-panjakana manoloana an'izany rehetra izany fa nanao aintso zavatra ary nitondra izay voatsirambiny tanana amin'ny fanampina amin'ny lafiny maro samihafa manoloana izay fa voazany tanànan'ny Toamasina sy ny voakany Toamasina izay ka dia isorana azy ireo amin'izay fijerevan'izy ireo ny voakany Toamasina izay midika izany fa ny firaisankina no hery ary izay misaraka dia very ary tsy misy avahana kotosikalo izany fa malagasy iray ihany ka tokony ampina daholy izay rehetra tratran'izay traboina noho ny fandalovan'ny rivodoza izay fa tsy misy anavahana hoe nany atsimo na ny avaratra fa ny Madagasikara dia any malagasy iray manontolo ary malagasy iray ihany. Fa lafosany sarany sidina anatiny mandoa hetra ny mpanjifa ary arotsaky ny Madagasikara Airlines hanatsarana ny fotodrafitrasa hoy ny fanazavana izay nentin'ny kompania ity. Nitondra fanazavana momba ny resaka mandeha momba ny fahalafosany sarany sidina anatiny izay mampitarena ny maro ny onivon'ny Madagasikara Airlines. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa miankina amin'ny toe-javatra maro toy ny fotoana fanjifana ny tapakila ny fahafenony sidina ary ny fepetra mifandraika amin'ny tapakila tiany mpandeha jifaina ny sarany sidina. Ankoatr'izay misy ihany koa hoy izy ireo ny hetra isan-karazany izay alohan'ny mpanjifa ary arotsaky ny Madagasikara Airlines entina hanatsarana ny fotodrafitrasa ilaina amin'ny sehatra ny fitaterana anabakabaka. Nilaza izy ireo fa miara-miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana mba hanamora ny fahafahany sarababim-bahoaka manjifa ny sidina anatiny arak'izay azo atao izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa mety ahitana fihenam-bidy angambany izany ity sidina anatiny ity raha toaka tena izay tokoa no irariany vahoaka amin'izao ankehitriny izao. Tsara ho marina fa tena lafo dia lafo raha ny sarany sidina anatina ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao izay tena mbola tsy nahitana fidinana moa mandraky teny androany izany sidina anatiny izany ka izay no mampitarena ny besin'ny maro indrindra ireo zay teo faingam-pandeha ao anatin'izay fakana sidina anatin'ny Madagasikara izay mba hialana amin'ny fahatarany fandehanana na ihany koa mba hatratrarana ny fotoana izay vonjena any ankafany. Andao amin'izay ho resantsika ny fanambarana izay nataony ministry ny fitsarana tsy iza moa izay fa Ramatoa Fanirisoa Ernaivo.
Marobe mantsy ny resaka izay mandeha eto sy roa tato ato zay, indrindra ny endrika izay fanaratsiana sy ny fanosoram-potaka ireo zay lohandohany amin'ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao, ary voateny matetika ao anatin'izany ity ministra ny fitsarana any Madagasikara ity amin'izao ankehitriny izao. Tsy iza moa izay fa Ramatoa Fanirisoa Ernaivo izay tena isan'ny miasa mafy ary manao aintso zavatra mba hamongotra ny kolokolo sy ny tariny amin'izao ankehitriny izao. Mba matahora ihany han'Andriamanitra ritahina fa tsy miseho tia tanindrazana dia mamoron-dainga sy miseho manana info izay tsisy proof rehefa aveo. Avoa izay proof rehetra nanao hoe izao Fanirisoa Ernaivo izay manao kolokolo sy trafikana volamena fa tsy hoe sesefanareo lainga ny olona dia hino izay lazainareo. Tadidio fa tany misy lalana ihany koa any Frantsa ary izay lazaina dia mila proof-ina. Manomboka mankaleo ilay fanosoram-potakolona efa depressiva no mitomany malhonnête sady be fitetika saika hangalatra tanin'olona tany Nosbe fa tsy nahavanina dia io lasa mivadika adala io inona ambarany hatrany. Tsy hamaly isan'andro eto aho fa kosa defa miteny fa tsy hanaiky moramora ny fanosoram-potaka izay atao ahy ary mody namana nefa devoly velona mody hoe namana fampizina be sady mpisandoka. Tsy namako ianao fa aza misandoka amin'ny Facebook fa hatreo ihany. Tsy izay rehetra nomena fahaverany resahana akory dia hoe lasa miherami sady tsy misy miherami hanao toetrana demony ohatra anao io inona ambarany hatrany. Mety ho maro no tsy hankasitraka izao piba izay nataoko izao fa kosa aoka hazava amin'izay fa tsy azo ekena intsony ny fandotona atao ahy eto isan'andro io ny nambarany. Aoka isika mba ho sarotiny ka mba zavatra misy proof no inona fa tsy hoe izay tenen'olona tsy manjary rehetra any dia inontsika avy dia iny isika fa hanaiky ao anatin'izay fandrebirebentsaina izay ataony hafa izay. Tsy maintsy misy foana ny fanaratsiana eto sy roa manoloana izay rehetra manao ny asany ary tsy voazao no nahitana izany fanaratsiana izany misy moa ireo izay tena mikaramanady mihitsiny ao anatin'izay fanosoram-potaka sy fanarisiana olona izay. Fa na dia eo aza izany rehetra izany dia maiza mihaino sy maiza mijery ihany koa ny vahoaka rehetra amin'izay hoe inona ny zavatra tena misy marina mialohany hitorabato ny hafa satria araky ny volazan'ny soratra masina ihany aoka izay tsy nanoto taminareo no hitorabato azy. So dia mantsy maimaika ny hitsara olona amin'ny endrika ivelany na ihany koa maimaika hitsara olona ao anatin'izay fianoana feontakolositokana izay fa tsy manadiady ny zavatra tena misy marina akory dia lasa fankahalana tsotro zao izy rehefa aveo ka tsy mety izany. Aleo hadihadio tsara ary hamarino tsara ny vaovao rehetra izay hienona sy arahana antaozitsirasira Facebook ao amin'izao fotoana izao satria efa maro ireo izay minia manaratsy ny hafa ary izay mihitsy ny asan'izy ireo ao antaozitsirasira sosialy ao amin'izao ankehitriny izao ka dia mankahery ireo rehetra izay ao anatin'izao fitondrana izao mba vita be amin'ny didy manandraikitra izy ireo satria tsy mora ny miandry izy ireo ao anatin'izany rehetra izany noho ny fisiny izay tsikera maro isan-karazany manoloana izay fomba fiasan'izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay rehefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa.